Nankalaza ny fahatelopolo taona nijorony ny 8 oktobra 2024 no fohy be fafiala eo Ambomangakely Antananarivo Avaradrano. Sampana misehatra amin'ny fampiroboroboana ny fambolena sy ny fiompina ary ny tontolo iainana ka nanamarihana izany ny fitokanana ofisialy ny tranondandy tao an-toerana. Fotodrafitrasa natao ho an'ireo kooperativa misehatra amin'ny lalam-piarina landy mba ahafahan'izy ireo mampiranty sy mivarotra ny vokatry ny asa vita avy amin'ny akorandandy. Ampitany ihany koa ny fahaiza-manao mahakasika an'izany. Efa antanoany maro no niaran'asa tamin'ny tetikasa sy ny fandaran'asa ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ny sampana fafiala ka ela indrindra tamin'ireo ny teo amin'ny lalam-piarina landy izay efa nanomboka tamin'ny taona 2000. Mbola mihodina tokoa ny centre de vulgarisation sericicole any Antsirabe. Mbola mihodina tokoa ary ao anatin'ny politika fampandrosoana raha ny resaka landy no resahako dia efa mikondo miaraka ministeran'ny fiompiana sy ny ministeran'ny asa tanana sy ny ahitao izahay ny anatsarana anomezana aina vaovao ny resaka sehampamokarana landy satria tsy vitan'ny ato Analamanga vakina karatra ihany no misy ny sehampiarina landy fa ataoko afaka amin'ny tena hoe raha Madagasikara ny ponao misy fikambananao manoro zao efa iona aminay hoe ahoana ny mba anaovana an'izay asa fampokarana landy zay any amin'ndrareo faritra loatra mangoro efa hiasa an'izay zao kelikely ny faritra boeny efa ndresana tamin'nisy miasa tanana zany lalam-piarina tena napidibola ary manandanja eo amin'ny kolotsaina malagasy ny landy ka ho fanomezan-danja hatrany io lalam-piarina io dia miara-misalahy ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana sy ny ministeran'ny asa tanana sy ny ahitao anao fambolena voaroazo sy fiompiana landy ary fanodinana ny akorandandy eny mahitsy. Ministeran'ny sanana fiompiana moa zany dia miazira en amont kokoa zany ny landy zany hoe amin'ny resaka ty amin'ny le famokarana le biby mihitsy zany dia eo amin'ny lafiny ara genetika zany taranaka landy tokony tsaraina eto amintsika satria fa misy dégradation fa mafimafy mihitsy zany mampiana vokatra. Eo ihany koa zany ny ara-tsakafo tokony ampitomboina ny fambolena voaroazo dia ministera moa zany efa mamay fahafana afaka manao an'izay na resaka ara-tany sy ny karazana miaraka amin'ny ministera ny aménagement na territoire ohatra fandroboana gouvernement mihitsy zany le izy satria nazay sy ny raha ny tenen'ny madame le ministre teo zany dia misy fiara-miasa tokoa fa ny zareo plutôt aty amin'ny naval zay aty en amont kokoa zany dia fanaraka tsara zany le izy zay zany dia vao tapabolana 20 jours 1 mois no niarana no descente zay sy ny ministera ny artisanat sy ny RMT ijeran'izay zavatra efa ampanjariana le tetikasa développement anty sericiculture aty atomboka mahitsy aloha zany le izy. Efa misy fambolena voaroazo zany natao any dia izay zany no mipetraka eo amin'ny fanodinana an'le landy hazo avy amin'ny avy eo. Toeram-panofanana Europe-sehatra eo amin'ny asa fampandrosoana ny fafiala ary efa niara-ny asa tamin'ny Formaprod, ny PLAE ankehitriny miara-miasa amin'ny tetikasa PADAP ao amin'ny faritra Sofia eo amin'ny famokarana zanakazo ho fiarovana ny tontolo iainana.